miarabantsika ndray toboko lasy toboko vavy eto amin'ity fandarana ambaro eto amin'ny onjam-peon'ny alliance 92 ity amin'izao alarobia atoandro izao iresaka ny lafiny toekarena ny fiarina sy ny onivon'ny sehatra tsy miankintsika amin'izao fandarana izao ny vahintsika amin'izany ny filohan'ny onivon'ny vondron'ny mpandrarana ny gem ramatoa andrea mamonjy arson nory miarabanao ny fandarana ary makasitraka amin'izao fanekenao ny fanasana eto amin'ny alliance 92 zao. Mirabanareo tamin'ny alliance 92 ary mirabany mpiaino rehetra ny alliance 92. Anomboantsika ny resadresaka raha matoa folo amin'ny akapobeany manahoana ny fahasalamana ny fandrarana eto amintsika amin'izao fotoana izao indrindra nareo ao amin'ny sehatra tsy miankina na ny zay mamoa zany indrindraindrindra. Ny fahasalamana aloha dia atao hoe atonotony ihany satria raha mifandrarana ankehitriny dia misehatra olana maromaro ny mpandrarà. Anisan'ny olana faran'izay lehibe amin'izany ny fikatson'ny entana ao amin'ny siranantsambo-ny Tomasina. Ao anatin'izany koa na dia tsy dia resahana loatra tsony ny resaka famatiana herinaratra satria mbola misy ihany ny fahasahiranana. Ary ao koa ireo fahasahiranana amin'ny fikirakirana taratasy any amin'ny fanjakana ny hetra sy ny sisa izay mbola tsy dia tena azo atao hoe ny tsara ny izay lafin'izay. Hidirantsika amin'ny tsipirana ihany izay rehefa avy eo fa inona tena hitanareo olana tsy mbola vaovao satria efa maromaro ihany ireo hoe fampiatsoana na famorinanareo mpandrarana ataon'ny mpitondra tato anatin'ny taona vitsy hatramintsika amin'ny teny izao. Ilay izy any mba azo atao amin'ny bangona amina teny anankiray atao koa amin'ny teny frantsay ilay sécurité. Tsy misy ilay resaka sécurité na amin'ny lafiny amin'ny lalàna satria ny lalàna dia tsy ampiarina araka ny tokony ho izy. Tsy misy ny sécurité amin'ny lafiny fitsarana satria any fitsarana dia indraindray gadraina ny mpandrarana amena rariny ny olona mitory azy nefa ilay mitory azy hita izao fa olona mangalatra. Tsy misy koa ny sécurité amin'ny famatsiana entana izany eo amin'ny seranantsambo ny resaka tao famatsiana rabolako misy fahasahiranana satria lafo ilay izy famatsiana amin'ny hoe lafiny volivelany koa satria hitantsika efa mitotongana ny vidin'ny ariary dia izany rehetra izany zany tena io zany ary ny faran'izay lehibe dia ilay sécurité physique ilay sécurité an'ilay olombelona mihitsy ary io mahatonga anay ankehitriny nanao an'ilay hetsika hoe aok'izay ny tsy fandriam-pahalemana. Izay rehetra izay zany afaka mibango an'ilay fahasahiranana sedrain'ny orinasa ankehitriny. Ono efa eo nefa ny DBM ao anatin'izay rehetrarehetra izay aiza ho aiza ny fiara-miasanareo izy ireo. Miara-miasa tokoatsika amin'ny DBM fa raha jerenareo zao ohatra tamin'ny doing business mivoaka farany niakatra taorana iray fotsiny Madagasikara. Fa ny olona tena mpanao fanavozana sy fanatsarana ny firenena rehetra ny ohatra hoe Rwanda na Ethiopia taorana maromaro classement maromaro 10 240 240 ndray mampandroso azy ny antsika ray ihany be dia be ny olana ohatra ny anisan'ny olana amintsika izao eo amin'ny natin'ny raha jerena amin'ny classement doing business tsika dia faran'izay gisitsika amin'ny famatsiana arabolany orinasa indrindra ny orinasa madinika sy tsaratsara amin'ny lafiny famatsiana herinaratra satria anisan'ny zavatra jerenao anatin'ny doing business ohatra hoe firy andro ianao vao mahazo branchement amin'ny herinaratra dia ny antsika ambolana na antaonany firy andro ianao vao mahavita mahazo permis de construire iny dia tena hoe 2 taona 3 taona ny antsika dia reny rehetra ireny zany manasarotra n'ilay fanorenana orinasa eto amintsika dia ela be ilay fandrosoan'ilay asa rehefa mba ohatra ianao ka mba tapa-kevitra fa hoe mpiasa vola eto Madagasikara. Ny fandrindrana sy ny fomba fiasany DBM ave zany hitanareo misy olana sa hoe aiza ny tena. Ilay izy tsy an'ny DBM reny ny DBM atao hoe mpandrindra araka ny lazainao zany fa ny tena manao ny fanatsarana sy ny indrindraindrindra fanatsarana ny lalàna sy ny zavatra atao ary indrindraindrindra fampiarana dia any amin'ny ministera isan'ambaratongany ihany no na ohatra hoe resaka permis de construire ny resaka tao any amin'ny raha ohatra ka mihoatra ny arivo moa mètre carré dia any amin'ny ministère aménagement du territoire fa raha ohatra izy ka latsak'izay dia any amin'ny commune koa zany eo anatin'ilay
le izy zany hoe be deaibe ireo sehatra zay ilain'ny mpandraraha nefa tsy dia tsara le fandradranan'ilay asa ary indrindrindrindra le fanateterahana misy fanatsarana fandraindray rehefa tena ampiarina eny amin'ilay mpanatanteraka izy dia tsy manome an'ilay vokatra natenainy eo misehatry ny fanondranana indrindra moa zany ny fiaraha-miasa raparitra manana mpanjifa tapitrisana ohatra ny COI ny sadeko ny komeza voalaza fa hoe mbola malalaka ireo tsenindreo nefa ny anjara toerany mpandraraha malagasy ao anatin'izao ohatra ny tsy tena mbola hita taratra inona no mahatonga an'izay ka le mpandraraha malagasy vo io moa azo atao amin'ny atao ohatra ray raha fatotra le tongotra le olona nefa izy asaina misaoty tsika ary atao anatin'ny faritry ny firenentsika mbola be fahasairanana ka ahoana moa ny afahantsika mandeha hiady any amin'ny sehatra hafa any amin'ny sadek any amin'ny komesa sy ny sisa fa ny olana amin'ny sadek sy ny komesa dia miainga amin'ileo tsisy raha ohatra ianao hanondrana entan'izany mila manana famatsim-bola matanjaka satria eo amin'ny fotoana vidiananao ny inona moa ty ny intrant zavatra ety manana mandra-pativerin'ny volanao mbola manamboatra mbola manodina ianao zay ianao vao manamboatra zany zay ianao vao mandefa amin'le izy zay vao tonga any amin'le mpanjifa le izy zay izy vao andoha volanao zany hoe elabe le izy tsy maintsy misy banky matanjaka zany manohana anao aloha vao afaka manao zay zao ohatra hoe ohatra anankiray ny ohatra ny olana anankiray koa amindreo komesasy ihany reo dia le tsy misy angeny sambo miainga eto amintsika ka andeha ho any Kenya ohatra mivantana fa tsy maintsy lasa ny Durban indraindray ary mbola lasa any amin'ny torakafa alavitra any zay vao miverina le izy ka zay koa le fifandraisana amin'ireo plan nefa ny tsaratsara tatoato satria efa misy an'ilay Kenya Airways mitondra antsika amin'ireo akabiazan'ireo firenena afrikanireo fa ny resaka sambo zany fandefasana entana dia mbola sarotra dia sarotra be dia be mihitsy ny olona tamin'ireny taona 7 na 8 reny avy any Burundi avy any Rwanda avy any RDC miteny hoe zay dia hanafatra ny sososoro aty aminareo fa ny olana dia zay hoe ahoana ny andefasana an'ilay tanàna betsaka zany le sakana fa hoe tsy vitany hoe tenenina fotsiny izy fa mila finiavana be mihitsy ary raha tsy manana finiavana ny anampy sy anohana ny fanjakana satria fanondranana etan'io nge raha zao tontolo zao toanana ny orinasa manao an'io fa eto amintsika tsy dia misy an'izay loatra zany hoe mbola tsy tena vonona zany tsika fa ao anatin'izay nefa mitobaka be ny entany zareo avy amin'ireo vondrom-paritra raha toekaren'ireo ny tena mitobaka zao ohatra misy firenena matanjaka ohatra ao anatin'ny komesa zay afaka mandefa aty amintsika entana aty amintsika singanina amin'izany ohatra Egypte ny olana nefa reo zareo any Egypte reo dia mavita manao taratasy tsy tena ara-dalàna izy milaza fa hoe avy any aminy hoe vita avy Egypte le entana mety entana avy any akafany zany le izy dia alefa ny aty amintsika aty dia tsy mandoa aby izy rehefa tonga aty dia vony mpandraraha eto amintsika nefa entana tsy vita ao aminy akory ary nisy an'izay olan'izay koa tamin'ny Maurice efa hitanareo nga manarenareo le resaka momba ny savony tropicale reny misy an'izay mihitsy hoe asindry zareo sachet ovainy fotsiny sachet nefa mety hoe entana avy any Chine ohatra dia ahondrany aty dia ataony hoe vita avy eto aminay satria raha vita eo aminy mako dia tsy mandoa aba le entana dia zay zany hoe mila fahamailona be ny momba n'io zavatra io ary ny zavatra mamparefo atsika ty satria ny tompon'andraikitra ny faditseranana sy ny sisa tsy mbola mahatsapa an'ilay hoe tokony manohana sy miaro sy miady ho an'ilay atsika satria zany hoe tsy tokony ekeny zany rehefa zavatra tsy hita zao fa tsy ara-dalàna ilay taratasy ny endry zareo zany ny mpiasam-panjakana any aminy miady ho anazy ary manao taratasy tsy izy ary tsy ara-dalàna ho anazy fa ny atsika dia ekena daholo zay tonga eto dia zay ny olana amin'ilay izy ary manararoatra amin'ny resaka an'ilay hoe zone de libre échange continental io koa dia hitan'ilay hoe manahirana be loza mitatao ihany io aminay satria eo ary le komesala zay tsika hitantsika ny fahasairana ka maika efa reo firenena rehetra ao Afrika ireo hanondrana entana aty amintsika tsisy indostria tsangana ntsony eto Madagasikara raha zany mitranga ary izahay dia nifandray tamin'ny ministra ny varotra tamin'ireny hoe fivoriana tany Rwanda momba ny ZLEC ireny hoe aloha kosa mba hifampidinihana ato anatiny aloha dia efa nanome toky izy fa zay no atao kanjo hoe sy ny avina indray le izy dia tsy azona intsony fa hoe
ny filazainy aloha tadiorina dia hoe na ny soniavana reny mbola misy fotoana fa tsika mifampidinika ary mbola afaka mitsipaka n'ilay izy tsika ka zay aloha nirariana hoe mba tokony dinihana tsara resatsika samy malagasy raha misy tombontsoa didirana raha tsisy kosa dia aloha mijanona ono mifandraika amin'izay any le fanontaniako tiony amin'ny hoe aiza hoaiza zany le resaka lalàna ny fifananana koa anatin'izay rehetrarehetra io mila fitandrimana kely le lalàna ny fifaninanana satria tsy araka le heverintsika satria ny lalàna momba ny fifaninanana dia misy fipetra maromaro zay vao azo ampiarina le izy ohatra zao hoe mety miteny ny orinasa sasany hoe itsy orinasa itsy monopole zany hoe anazy daholo ny tsena eto Madagasikara fa le monopole hoe mety hoe tsy fidiny an'ilay orinasa ary satria tsisy hafa manao le izy fa tsika tsy na tsena kely le tsena eto amintsika dia mety hoe orinasa ray ihany ny afaka manao an'ilay izy dia izy ny eo izy tsy misakana ny hafa fa nefa dia izy reriny eo dia iny zany ohatra tsy azo toriana hoe io manao monopole satria misy monopole de fait ny zava-misy manery azy fa misy monopole de droit ny lalàna mihitsy miteny hoe tsy mahazo manao an'ity fa mikaranty raha tsy tia ho anazy ity zavatra ohatr'izany zany dia misy koa le hoe le resaka concurrence déloyale anatin'ny lalàna misy fanampirofoana be dia be misy zavatra tsy maintsy entina aloha ka le izy tsy araka ny hitaka ny fahitako azy aloha tsy araka ny natenain'ny orinasa malagasy an'ilay izy fa ny zavatra reko dia efa hodinihana sy ho atsarainy io lalàna momban'ny fifaninanana raha manaraka an'le fanazavanao raha matofo loatra eto dia ohatrany hoe tsy dia afaka manondrana firy zany tsika ny fanafarana nefa tena mitobaka be dia io zao mitotongana ny vola ariary ina ny fanazavanao an'izay ka tsotra le izy ange lalàna ny tolotra sy ny tinady rehefa betsaka ny vola vahiny ampidirinao dia miakatra ny santam-bolanao rehefa kely ny vola vahiny ampidirinao fa betsaka ny avoakanao dia mitotongana le izy ny antsika aloha hatreto dia mamoaka ny tena haintsika ny olona zany mivarotra aty amintsika fa tsika tsy mbola mahavita mivarotra be dia be nefa raha dinihana severina na araka le lazainao teo na ny eo amin'ny COI comessage ny sisa fotsiny be dia be ny zavatra azontsika ahondrana be dia be ny zavatra azontsika azahoana vola vahiny fa tena le finiavana sy le ataoko hoe organisation an'le tsena sy le asa rehetrarehetra satria io nge ohatrany hoe tany Thaïlande zay tsidika tany tena mifanjakana mihitsy miara-miasa ny mpandraraha hoe ahoana ny ahafahana manampy anao nefa orinasa tsaratsara ny anondrana an'ity any amin'ny firenena hafa dia miaraka manomboka eo mifamokarana ka hatrany ny fanondranana dia misy fanampiana misy fifanohanana sy ny sisa raha tsy ohatr'izay le izy nge io nge le resaka toekarena tena ady io ary ny ady ankehitriny marina fa misy any ny ady na dia efa bomba tany Syrie ny Amerikana ohatra tamin'ny herinandro fa ny tena ady misy eto amin'izao tontolo izao dia ady ara-toekarena ary izy manao ny ady ara-toekarena ny mpandrarana mahakasika ivirenako amin'izay le resaka herinaratra teo eo amin'ny telo volana teo zao no nandraisanareo nivony sehatra tsy miankina le hoe fiakarany vidin'ny herinaratra ny vidin-jiro zany mitondra ao anareo ihany koa hoe nanao ahoana ny fiatraikan'izay amin'ny mpanjifa eo anivonareo zany nisy fiatraikany ve dia nanao ihany koa ny vokatrareo tao anatin'izay telo volan'izay le izy angamba tsy ho anatin'ny telo volana satria tanonga ny vokatra farany taona vao jerena ny orinasa eny mijery ny tompona orinasa hoe isam-bolana na isa telo volana fa ny farany taona vao hita hoe inona moa zany ny azoko tamin'ity taon'ity fa ny zavatra marina dia ny ena ny fahafahany faninana ao amin'ny sehatra indostria teto Madagasikara indrindrindrindra ny zone franche amin'ny resaka fanamboarana sy fanondranana akanjo satria niakatra ny vidin'ny herinaratra atao amin'ny indostria izay zavatra niakatra mitovy amin'ny ny hafa zany nefa hatramin'izay raha ny zavatra toeriny leky tsy le hoe akarina azo akarina le izy fa hatramin'izay nisy fampidinihana hoe mba atao kelikely kokoa ny fisondrotany ny indostria satria izy mamokatra ary manondrana entana dia zao efa betsaka ireo orinasa fakaba no sahirana satria misy olana maro menjady andro zareo ny resaka momban'io herinaratra io ary koa io resaka seranatsambo ny Tomasina io satria
tsy tonga ara-potoana ny zavatra entina mokarana ary tsy lasa ara-potoana ny entana vokarana ary nefa ny resaka fantatrareo fo resaka fanondranana akanjo io farany zay misy fifaninanana be satria isa-telo volana miova ny akanjo amidy any amin'ireny magazay any an-dafy ireny ka rehefa tsy mahatratra n'ilay izy ara-potoana ianao dia tsy afaka atao ininina intsony raha ohatra akanjo rinina avy eo amidy amin'ny volana jolay nefa mafana be any an-dafy dia ohatr'izay ilay izy io zany tena olana be mihitsiny. Aminareo inona ny vahaolana amin'ny resaka amin'ny tontolon'ny Serana-tsambon'ny Tomasina izay fikatson'ny entana izay? Tena tany Tomasina izay tamin'ny herinandro indrisy mantsy fa ny mpandraraha sy ny tompon'andraikitra amin'ny vondron'ny mpandraraha rehetra dia tany fa tsisy minisitra naray ary nalohan'ilay nandeha-nakany na minisitra ny indostria sy ny sehatra tsy miankina izany na minisitra ny fitaterana. Ny zavatra hita dia misy fanatsarana foiezaka azo atao ihany satria fantatritsika fa ny olana ange tsy natao ilay investissement tokony natao tamin'ny taona 20 na 20 ny tokony namboary no Serana-tsambo io tsy vita ilay izy satria tsika mbola nanao tao anaty crise tamin'izay. So zany a tena hita mihitsy ny hoe tena mivangongo ilay conteneur tsy hita izay azo atao. Misy lazaindrareo misy 200 zao a tsy alain'ny tompony eo nefa efa voalohany aba efa voalohany etra rehetra dia ireny zany tenenay hoe tokony atao izay akan'ilay olona azy na afindra mitorakavana tenenina izy rehefa tsy alainareo ilay izy dia amidy zavatra ohatr'izay tsy maintsy maka fepetra entitra aingana fanjakana nefa ohatra ny zavatra hitanay tany a ohatra ny tsy dia hitanay loatra izay fepetra telo zavatra efa fepetra efa nilazaina 3 herinandro na ray volana tany aloha ohatra ny tsy hita izay fampiarana azy izay ny zavatra hitanay tany nangatany tamin'izay moa dia hoe tokony misy task force interministérielle satria ohatra hoe ny camion milahatra be ao amin'ny iny lalana makany amin'ny Serana-tsambo iny tokony atao aloha misy toerana rehefa fanarahana hoe tsara kofafa dia atoby ihany aloha ny camion dia atsona tsikelikely dia amin'izay mba tsy mikatso ilay eo amin'ny Serana-tsambo ohatran'izany misy zavatra fanamboarana kelikely nefa mety manatsara zavatra izay tsy hitanay izay fomba natanterahany zareo azy satria izany zao raha petraka ny tsara kofafa le camion tsy maintsy mila gendarme miaro an'ilay zavatra io satria misy etan'olona tokoa misy zavatra tsy maintsy arovanao dia tsy maintsy miditra izany ny gendarmerie ny transport ny Serana-tsambo sy ny sisa tsy maintsy miara-mentana izany ny gouvernement izay nangatanay tany mazava hoe oka ho raisiny gouvernement ny andraikitra amahana n'ity olana ity fa tsy vitan'ireto olona hoe SPAT APMF sy ny sisa satria ireny amin'ny sehatra misy azy any izy tsy afaka hibaiko ny gendarme izy tsy afaka hibaiko ny sehatra hafa fa zao aloha mahavelom-bolo dia hitantsika eo mivokany androany na rehefa lasany ny prime ministre lasany ministra ny fitaterana lasany ministra ny vola ministra ny sehatra tsy miankina ary asana ministra ny commerce koa lasana zay ilay izy raha tsy diso atao lasany koa ministra ny varotra any antenaina sy andrandraina zany dia tena aka amin'izay ilay fepetra entitra sy hanao an'ilay action mampalahelo mako amintsika dia ilay action foana ny tsisy ny résolution be dia be ny fanapa-kevitra dia anao an'izao tsika dia atao ty dia izao ny zavatra nasehoanay tany zao tamin'ny lakamisy dia tableau tsara tarehy misy hoe ty atao an'izao ianina manao an'izao fa tsisy ny fanatanterahana fa ilay fanatanterahana mihitsy ny tena lesoko amintsika malagasy matetika. Anisan'ny olana voalazanao teo ny failan'ny fikarakarana tantaratasy lenteur administrative hono le finiavana ve ny tsisy fa raha ny firenena sasany efa mampiasa ny teknôlôjia ny informatika sa hoe misy resaka kolikoly ihany keo ambadika ilay izy mampahazo vanina an'ilay indrisy fa tsy tian'ny olona mihitsy ny ampatsotra an'ilay izy satria arakaraka mahasarotra an'io mampamora ny anaovana kolikoly satria tsy lozan'izay olona hoe maika ary indraindray lefa maizana na amin'ny orinasa na amin'ny olon-tsotra indraindray tsy azo anoarana raha tena sady tsy azo anoarana indraindray miatra manaina mihitsy ny fanaovana taratasy dia tsy mena tsiny ny olona raha jany teny izy hoe ahoana ny fomba ahafahako mandeha aingana amin'ity dia eo foana tsy maintsy misy teny aminy raha mba mametraka kely tsy tiako mihitsy moa fitenena mametraka kely fa satria efa lasa fa manimba ny toetsaintsika ilay izy dia rehefa mandoha ianao izany dia afaka mandeha aingana nefa ny tokony ho izy dia tokony mitovy daholo ny olona dia mandeha raha mandeha aingana daholo ny olona rehetra dia tsy tokony hiditra amin'ny zavatra ohatr'izany zany raha ohatra koa moa sendra ny tsy azo anoarina azo tonga izy zany fa iny ve dia tsy maintsy akanao vola
fa le karamanao ve zany inona le karama dia inona zany le angatahanao amin'ilay olona zay mavarina. Eo amin'ny sehetry ny tanora sy ny fandarana indray raha matofoloha nareo hoe mahita hoe fa mba manana fahavitriana eo amin'izay fidirana tsehatra amin'ny tontolon'ny fandarana izay ny tanora amin'izao fotoana izao. Misy maro ny tanora tena vonona ary manana hevitra ary mihetsiketsiky amin'ny tady miezaka fa mampalahelo kely indraindray ohatra ny tsy ampy tohany zareo ary tsy ampy fahalalana an'ilay sehatra koa izay moa miezaka araka izay azony atao hoe mba manampy sy manohana izay azony atoanana fa misy an'izay koa indraindray mako ohatra ny lasa eto amintsika hoe raha te hanan-karena dia manao mpandraraha dia misy mihevitra hoe izany manao mpandraraha izany dia zavatra tsotsotra na hoe zavatra tsisy ezaka na zavatra hoe tsy mila asa fa lasa le ataontsika hoe business ohatra mibetsaka fa tsy le resaka hoe andeha hividy any Chine dia amidiko lafo eto na zavatra ohatr'izany fa tsy mieritreritra zavatra hoe tena hoe aharitra sy orina sy manara-dalàna zay koa. Fandrarana tsy manara-dalàna tsy afaka mafiorina ary tsy afaka aharitra mihitsiny fa tsy maintsy manara-dalàna na ohatra ary ianao makaitana ny Chine dia alohavany ny ampatseranana fa tsy atao fotsiny hoe fanaranaraka amin'ilay olona na ampitondraina an'ilay olona sasany ilay izy dia tsy mandoa. Ny mahakasika n'ilay resaka hoe tsy fandriam-pahalemana sy tsy filaminana ny fananaovanareo nivon'ny sehatra tsy miankina hetsika moa izany tamin'ilay hoe aok'izay fanamaly ve ny fanjakana inona ny mety anjara birikinareo anatin'izany hatraizany karazany hoe vahaolana hatramintsika miteny izao. Azo atao namaly ihany ny fanjakana namaly ihany ny fanjakana satria voalohany indrindra aloha hitantsika efa nisy fivoriana nataon'ny prime ministre tany Majorivo miompana indrindra tamin'ny fandriam-pahalemana dia mitady vahaolana. Fivoriana zany natao fa ny fanatanterahana zany ny andrasana araka ilay nilazaiko teo le action. Faharoa izahay moa dia nangataka fionana amin'ny tompona andraikitra dia ato ato hoe iona amin'ny secrétaire d'État à la gendarmerie dia iona amin'ny ministre ny sécurité publique amin'ny herinandro iny dia 8 heures zay vokatra izay aloha. Ny lafin'ny politika ao resantsika kely ihany amin'ny ankapobeny tratra farany foana ny mpandrarara ary sorona foana ny toekarena rehefa misy karazany hoe trangana crise politika eto amintsika inona ny hitanareo hoe vahaolana zany indrindra zany manoloana ny zosa forifory eto amin'ny firenena zao. Manahirana ilay izy satria araka ny zavatra hitantsika hoe tsisy andro iray zay tsisy ny zavatra manahirana vaovao manahirana sy atao hoe scandale nga mihitsy zay ngamba ny tenin'ny fomba fitenenako azy isaky ny fo ianao maraina dia misy scandale foana ny amin'ny gazety any amin'ny radio any amin'ny zavatra zany manahirana le zavatra iainantsika ankehitriny fa ny anay dia mazava tsara ny hevitray dia ny hoe niza hitarika korotana momba ny fifidianana niza no korotana aloha arena fifidianana dia raha tokana ihany ny andraikitry ny mpandraraha mampandeha ny orinasa ary mampandeha ny toekarena izany hoe tsy hisy tsondro zany ny grève lavareny ohatrany tamin'ny 2002 na tamin'ny 1991 fa hitanareo fa efa niova ny fihetsika na tamin'ny 2009 ary dia efa niova fa dia ohatr'izay ihany ilay izy tsy misy mpandraraha ka hiteny hoe andonareo andeha any amin'ny an-dalambe fa dia nenay mampandeha ny orinasa izay ny andraikitray amin'ny firenena mampandeha ny toekarena. Amin'ny tinana n'izay voalaza rehetra izay ary raha matofoloha ny mahakasika an'izay hoe tontolon'ny fandraran'izay ny etaetanareo sy ny fanirianareo. Ny hita sy ny faniriana dia hoe mba anana hoe ny mpitondra mba atsapa ny alehibe an'ilay toekarena fa tsy atao tsenjery fotsiny indrindray mako izay mera toekarena ny tena zava-dehibe moteur de la croissance sy ny sisa momba ny sehatra tsy miankana nefa ilay izy tsy hita taratra amin'ilay zavatra atao ilay izy fa tena mila finiavana ary mila araka ilay lazaiko teo mila zavatra atao hita
sy tsapaitanana hoe tena io sehatra tsy miankina io ny tena ekinanao reny firenena rehetra mandeha reny ngena hatramin'ny Rwanda tsy manana ininina tsy manana ampahafolona napahazatony ny arenana anatsika nefa dia mandeha ary mametraka koa volao ny olona avy any amin'izao tontolo izao mampiasa volao satria hita fa manana finiavana ilay mpitondra hampandeha an'ilay toekarena sy hampamora ny fandrarahana ny aminy bitsaka ny ohatra ny Etiopia, Rwanda, Singapour sy ny ireo firenena Azia atsimo atsinanana rehetra ireo. Isaorananao teto amin'ny fandarana mbarao ramatoa filohan'ny Zema makasitraka amin'izao fanekena ny vahiny teto. Saotra tompoko. Saotra indrindra tompoko. Mametraka ny mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka an'ilay ary tompoko lasy tompoko vavy ny fandarana mbarao veloma tompoko.